ianareo rehetra zay mahita sy mandray ahy am'ty androandroany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy fiadanana ane no anapaka feno ny fiainatsika rehetra tompoko. Ity misy afatra lehibe sady fanentanana zay anentanako anareo. Mandritry ny volana novambra ray manontolo, mandritry ny volana novambra ray manontolo dia isy delivrance goavana be zay ho tantiarahanay fiangonana Refy Androndrakely. Inona ny antony? Ny antony de zao: maro amin'ny olona no matsapa ary tena mihitsy fa ny volana novambra dia volana tsy mitovy amin'ny volana rehetra. Faraky ny fatsapan'ny olona sasany na finoan'olona sasany de hoe volan'ny fahafatesana ny volana novambra. De zay no antony mahatonga ny olona sasany ohatra tsy manorina tokantrano na fanambadiana, ena de mariazy ataony am-piangonana azy dia tsy ataony volana novambra satria misy zavatra tsapany eo, misy zavatra eritreretiny ao. Zany no ato mahatonga ny olona sasany ihany koa hoe angaty fototra anamboatra trano honenana de tsy manao mihitsy izy hoe ho tanterahany ao anatin'ny volana novambra izany. Asa inona re mety mahatonga ny olona mieritreritra zany? Sa ve hoe noho ny le fety hoe fetin'ny olo-masina na fetin'ny maty zay tanterahana volana novambra no mahatonga azy mieritreritra hoe volan'ny fahafatesana ny volana novambra? Ry havana malala, zay no antony mahatonga anay tapa-kevitra hoe andao hovaina tanteraka ny tantaram-piainan'ny olona ka tsy atahotra zay fahafatesana mety trango amin'ny fiainany tsony izy amin'ny volana novambra ray manontolo, fa mba hifanohitra am'zany fahavelomana am'izay zavatra ataony, fahavelomana am'izay zavatra ataony no hitranga. Mino zahay fa momba anay ny Tompoandriamanitra raha anao ny fotoan-dehibe io zay ka dia asainy anareo e araky reo voasoratra reo ny fotoam-pivavahana ataonay de miditra amin'ny enina ny alahady io, miditra amin'ny valo, miditra amin'ny folo, miditra amin'ny 12, miditra amin'ny 2 ora ka zay mety aminao no vonjenao. Fa isika ny fotoam-pivavahana zany a de misy delivrance goavana be ary aoriana delivrance goavana be amin'ny fotoam-pivavahana iny ihany, amin'iny andro iny ihany de efa mitsodrano zahay hoe ny volan'ny fahafatesana araky ny eritreritry ny olona de tonononay ho foana fa tsofiny arahany kosa ny olona hoe fahavelomana no hitany mandritry ny volana novambra. Ka dia zay zany no afatra lehibe apetrakay aminareo ka dia manatena fatokavanareo fahasoavana ho anareo zany ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely no anatanterana izany. Raso raha faherezana mandra-piana tompoko arabaina avokoa.
napisy ty fotoam-pivavahana am 12 ratoandro ity inona fa anakambara amintsika Andriamanitra androany ary zavatra ho ataony amintsika tokoa ka dia arapaina ianareo fa tonga soa ny fiadanana ny ho aminareo rehetra ndio hivavaka tsika ary metrika zao fotoana zao eo tanan'Andriamanitra. Andriamanitra isaorana ny anao napisa ty fotoam-pivavahana androany ity, isaorana ny anao zay miantoka ny fiainanay androany ary mbola isaorana ny anao fa fitahina ho anay ny fotoan'androany tompo. Ankalazaina amin'ny avodrirany ny anaranao zay rehetra tonga eto ho afaka voavonjy ho voata risy herin'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainany ka dia misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen. Tonga dia hira anankitelo no anizandreto namandreto ny fotoam-pivavahana ao anatin'izany dia fa tokony ino anao fa andray zavatra avy amin'Andriamanitra. Alefa aza tompoko. Halleluia, halleluia. Dia manamafy ny fiarabanantsika tsiraray avy indray tonga manatrika ity fotoana atoandro ity amin'izao fotoana izao dia aterina toy izany ihany koa ny arahaba ho anao any tokantrano any raha manaraka izao fotoana izao ianao na amin'ny tambazotra zany na amin'ny fahitalavitra dia hiasa mikero amin'ny fiainanao any Andriamanitra hitanao sahady izy loha hevitra zay napetraky ny tompo ho antsika tao amin'ity androany ity dia hiverina hanamafy ny fitiavantsika n'Andriamanitra indray isika satria nahoana amin'izao vaninandro iainantsika izao dia maro ny zavatra manozongozona amin'ny finoan'ny olona sady zany ve dia araka ny ten'Andriamanitra hoe memangatsika ny fitiavany maro eny fa na dia ny kristianina ara dia possible ho tratra an'izany ka androany dia manentana anao androany andao sika tena hanamafy indray ny fifamatorany fiainantsika amin'Andriamanitra dia manentana anao hitsangana eo amin'ny toerana misy anao dia mialohany hidirantsika amin'ny fidirana dia misy ten'Andriamanitra vakinantsika ao amin'ny Koritianina voalohany toko 5:20 dia vakina amin'ny 9:20 raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Zany teny zany no napetraky ny tompo satria be dia be ny olona rehefa tsy azo ny zavatra andraindraina amin'Andriamanitra androany mety misy olona narary nitady an'izany fanasitrana zany teto izy ary efa tsy azony dia niala izy satria nahoana neveriny fa ho zay ny zavatra lehibe aminy. Mety misy amintsika koa mandalo olana mety efa ely zany olana zany no nitoetra teo amin'ny fiainanao mety efa nanontany tena ihany koa azy ianao hoe mihainao avy Andriamanitra misy ary ve zany Andriamanitra zany androany dia milaza aminao hoe amafisy ihany ny fifamatorany fiainanao amin'Andriamanitra andesika tena hanamafy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra satria zany ihany no lakile ny fombiazana zany ihany no lakile ny fandresena ary araka izany ten'Andriamanitra zany dia ny fahasalamana ny fitahiana rehetra omeny tompo atsika dia zavatra natao zavatra efa noman'Andriamanitra fa tsy maintsy omeny atsika zany fa ny antony tena hanompotsika an'Andriamanitra dia ilay fiainana mandrakizay sady zany ve noho izany indrindra dia andesika hanamafy eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainantsika sy atolotsika ny contratsika tena hoe hamafisitsika amin'Andriamanitra hoe tena ninina zavatra mitranga dia hifikitra amin'ny tompo foantsika satria zasy ianao toy izao dia teo ilay famindrampo na dia resan'ilay zavatra nandalo mety hoe kivikivy ianao dia mbola niazona antsika foana ny famindrampon'Andriamanitra satria izy nilaza hoe tsisy maharombaka zay ampelantaniny ka andesika andeha hideran'ny tompo amin'izao fotoana izao dia ataova amin'ny fonao rehetra ny fidirana ndao arisika tompo. Veno fiderana Asia Mulher famindramponao sy ny fitiavanao dia misaotra anao zay zany famindramponao mbola antony hijoroanay androany antom-pisinay sy antom-pahavelomanay androany misaotra Jesosy misaotra anao zay Zakutrai
raha tena tsapanao fa tsara tokoa Andriamanitra, tena ataovy izay mahafapo an'Andriamanitra ny amin'ny fidiranao. Aza takany olona mijery spectacle ianao dia tsy natao hira anao izay hafalifaly anao izay fa hitondranao amin'ny fanatrehan'ny Tompo, dia oka tena ho tafiditra tanteraka amin'izany ianao. Izay rehetra atao hoe dia ataovy amin'ny fonao lalina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra satria izy efa tiasy anao taloha, sa tsy izany ve? Dia mbola lazantsika foana ny hatsaran'ny Tompo isan'andro dia miaina amin'izany fahatsarana izany zasy ianao. Amen. Misaotra Jesosy ny amin'izany fahatsaranao izany, fa ninona toetranay, ninona zavatra ataonay dia maneho izany fahatsarana izany mandrakariva ianao. Manamarina ny tenanao fa tsisy maromaka izay eo am-pelantananao. Misaotra Jesosy mankasitraka indrindra.
sitraka indrindra Jesosy. Amen. Mbola lazaintsika ihany hoe natoky ianao teo amin'ny fiainako. Amin'izao fotoana izao tsika dia hangataka ny fafenoan'ny fanahy masina indray satria tsy amin'ny fontsiny raha mangetaheta zasianao fa fanahy masina ny mpanatanteraka ny zavatra rehetra. Raha ny heriko sy ny tanjaka fotsiny ihany ny herintsika rehetra dia mbola horeraka mpandianana ihany sika fa mila ny herin'ny fanahy masina hatranitsika ka andesika ilaza ny fanahy masinao midiny ianao fa mila anao zay. Halleluja zany mihitsy fanahy masinao. Raha misaraka aminao zay dia tsy mahay manao na inona na inona. Maina sy mangetana ny fiainanay raha lavitra anao fanahy masina. Ianao ilay mampandresy anay, ianao ilay mananatra anay, momba anay ny zavatra rehetra. Mila anao zay ankehitriny. Mangetaheta anao zay. Fiainanao indray zay tiandroany ty. Amen. Tena mila anao zay fanahy masinao. Fenui tanteraka Raconfinieri nau Mandesureraka Vanaio mitignanau Cafenui tanteraka Raconfinieri nau Mandesureraka It's
amin'ity toerana ity fanofa tena fananao fa tena azy lazaina hoe miala teo ambany fahasoavin'Andriamanitra angatao fanamasina amin'izao fotoan'izao amenanao Fanamasinao tena ilainay tokoa ianao. Tena efa andro farany izao ka hoaka tsy ala aminay ny marika-denao izany fanamasina. Amin'ny fonay tokoa ianao isan'andro. Tena ilainay ianao fa tsy mahefa nahinana iny izay raha misaraka aminao. Fanamasinao makasitraka. Sotra fa mbola misy fanantenanany aminay noho ny fafenonao ato anatinay ka mangetahety izay amin'izao fotoan'izao tsy zavatra hafa ny amenao anay fa ianao fanamasinao rakofo ny ositrao rakofo ny herinao rakofo ny fafenonao fanamasinao ka nositra anay tsy nanayavy ianao amin'izao fotoan'izao raha hoavy ny andro ray ane Jesosy isehonao ny amin'ny raha malanitra dia ho hita marika aty aminay ianao fanamasina le doboka se tsy ala aminay ny tananao ny amin'izao andro farany izao satria mahery ianao satria magaga ary marina sy matoky amin'ny teninao ianao arak'ilay iratery aloha hoe matoky ianao Andriamanitra dia te hisaotra anao izay te hanaratra anao izay alleluia averina aminao ireriany Andriamanitra ny voninahitra sy ny terany aza satria ianao reriany no mendrika izany misaotra anao izay Jesosy eo tohizina amin'ny anaranao izao fotoam-bavaka izao satria efa tsapanay arenay fa eto ny fanatrianao satria momba n'izao fotoan'izao ianao fanamasina alleluia amen samy maka ny toerany tompoko soratsika an' Jesosy izay fotoana teo aloha rehetra izay matoa izany tanteraka dia izao hoe fanamasina nefa ny aloha lalana ny zavatra rehetra natao teto saty izany ve tsy miala amin'ny fotoana tahaka an'izao misy ny fanamasina ary tena tsara ny fananantsika azy ataonantsika mba mahamora n'le etaetantsika hitombo hatrany saty izany ve dia andao ary tsika aneo etsika anankiray indray anehoantsika fitiavana an'Andriamanitra so ataontsika fahazarana izany fa andaontsika tena me porofitiavana izay tena hoe ny antony-diantsika eto rehefa fotoam-bavaka tahaka an'izao raha ny famonjena nataon'i Jesosy asianao dia ambeteniko foana ny hoe amaly fitintsika rehefa tonga eto fa ilay fanomezana kosa androany fanatsitra no entinao ny ampafolo-karena izay hoentinao ninona hoentinao eto amin'ity toeran'ity hoe fanomezana ilay izy dia etsika anankiray ihany koa mba porofitiavana ataonao an'i Jesosy izany tena resy lahatra ny amin'izany ve ianao dia andao ary sika anao izany fanatitra sy fanaterana ihany koa ny rakiboady izay fanomaninao tany etokantrano tany izany dia ho tanterahantsika ao anatin'ny fiderana ilay izy dia manasanao na dia ho pipetrahana ary ianao dia miraha fiderana an'Andriamanitra fa mamy fiderana alleluia dia tany tsara ny fifandraisanao any tompo tonga dia afaka mandroso ilay mitondra ny ampafolo-karena Biasaku Jesosy avy aminao ny fahombiazako tsy amin'ny heriko natanjako raha izay
Jesosiana Kasih ataupun Kasih ataupun Siana kasih ataupun Halleluja. Tsy saraka amin'i Jesosy tokoa ny antsika tsirairay avy sady androso tsara ny finoana ao anatinao hiamafana ny fitiavanao an'Andriamanitra sady izany ve hoy ny tenin-dravavy tery aloha teo hoe efa memozongozona ny finoan'olona mino an'i Jesosy amin'izao andro farany izao. Baiboly tokoa dia manamafy hoe any am-parany any hozy izy dia angatsika ny fitiavany maro fa ianao olona miavaka ianao arakaraky ny aretanao arakaraky ny anananao faharetana vao may miamatoy vao may miamrehitra vao may ianao tena tia an'Andriamanitra sady izany ve mariky ny fifalianao dia mitiava tanana mafy be ho an'Andriamanitra ho fisaoranao azy sa mbola voatahiry ianao. Amen. Dia ho mariky ny fifaliana ihany koa fandraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra dia mbola hitia tanana mafy mihoatra n'olona teo ianao a. Halleluja. Halleluja. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona fiadanan'ny Tompo aminao a amin'ity androany ity a ho tahinany ianao a ary ho tahina mihoatra noho izay fantahin'Andriamanitra anao hatramin'izay indray. Halleluja. Dia mino fa tsy taka ny idiranao eto androany voanao eto ianao izay manaraka an'izao fandaran'izao ihany koa dia ho tahin'Andriamanitra manokana ianao hamangy antsika rehetra ny Tompo androany ary inoko fa hitondra fanafanao anao izy amin'ity anio ty. Andeha hivavaka asika ho an'ny hafatra ho an'ny tenin'Andriamanitra omentsika toerana reto mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra be reto dia andehantsika hivavaka izany. Hivavaka isika ry Andriamanitra rahabe fitiavanao misaotra anao indrindra izay a mankasitraka anao izay noho ny amin'ny fahasoavana sy ny fahatsarana ary nindra fo o Jesosy. Halleluja. Tena tianay ianao misaotra indrindra Tompo fa eto mifanatra ianao ary miaraka aminay eto ianao dia mitanay manokana ianao hitondra anay amin'ny fahatsarana ianao amin'ity androany ity. Tompo Jesosy na inona zavatra olana nanan'ny olona hoentiny eto izy fa mahany zany androany ary na inona aretina hoentin'olona eto amin'ity toerana ity androany izy fanasitranany zany androany. Tompo ary ny mety mangetsana mamatotra azy ianao ny hitondra fanafara hitondra famahana indray amin'ity androany ity. Tahio mpanomponao Jesosy tsy ho avamiko any ny teny fa avy aminao a ary ho fitaovana ihany a ianao ny anome hery fa soavana lehibe ahafahana mitory sy manambana ny teninao androany. Mankasitraka indrindra Jesosy. Amen. Halleluja. Eny ary soratsika ny Tompo izay fandaminana vetivety izay. Vonina tsara ianao amin'ny volana novambra manontolo tsika dia hiresaka ny amin'ny fandroatsika ny amin'ny fahafatesana. Amen. Amen. Tiako ianao tsy ho tapaka amin'io fotoana io. Lazao aloha nikaikinao tokony tsy ho tapaka mihitsy ianao fa ho avy foana ianao. Halleluja. Androany dia te resaka aminao hoe aza mijanonao amin'ny fahafatesana. Lazao nikaikinao aza mijanonao amin'ny fahafatesana ianao hoe. Androany amelanao Jesosy. Amen. Amen. Eny ary amaky tenin'Andriamanitra isika. Ampanjaka faharoa. Ampanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa dia toko faharoa ihany koa. 9:7 ny atombokintsika zany. Any amin'ny 9:20 sika mijanona. Samy manaraka tsara zany. Ay baibolinao aiza? Ha? Mana sa tsy mana? Sao a? Tsy mitovy amin'ilay ao anatin'ilay telefonanao mihitsy ty. Ha? Ary asio ajany zany ty baibolinao ty. Amen. Ty baiboly ty a raha andeha hitsofoka any amin'ny toalety ianao
dia aza entina mitsofoka makany ao a raha manana poketra ianao zany ho an'ny vehivavy. Alleluia. Amen. Amen. Zay fa iny telefoninao iny matetika hatrany anaty WC miconnecta ho amantsy aminao tsy hitovy mihitsy hitanao ny tompo. Zay rehetra manambilany engeny ka amaritra ny vilaniny dia mba hividy baiboly manomboka izao fa tia ny tena finanankaniny ty fa tsy nofy ihany ivelomany olona fa ny teny rehetra zay amelinanao Jesosy androany. Aniva 7:10 tsika manka efa zatra n'le ato dia so tsy mandeha ilay izy dia sahirana eo anao ao ary arompony natao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisa. Masiny ianao indro tsara toerana ity tanàna ity tompoko arak'izao ahitanao azy izao saingy ratsy rano ary ny tany tsy mahavanona anaka dia hoy izy ito indray lovia vaovao ao ka siosira ao anatiny dia nentina tany amin'izany ary nivoaka nakany amin'ilay ny andohan'ny rano izy dia nanipsira tao ka nanao hoe izao ny lazain'i Jehova efa nahatsara ity rano ity aho tsisy fahafatesana na tsy fahavanonana anaka intsony iseho eto ka dia tsara ny rano mandraka androany araka ny teny nataony Elisa. Alleluia. Alleluia. Raha jerena eto ny plasy azavady raha jerena eto ny toerana dia maka amin'ny toerany Jesosy Elisa. Amen. Dia anio zany raha resany zao tenin'Andriamanitra izao dia ina ny zavatra mitranga ho ianao tamin'io fotoana io tao amin'ny tanàna kiray otsina hoe Jeriko dia izao tsara zany tanàna zany ozy miponina tao amin'izany toerana zany fa ny nampalahelo indrindra dia izao hoe ratsy ny rano nisy fahafatesana ao amin'ilay rano androany ny rano izay omen'ny tompo anao androany dia rano hitondra fahavelomana. Zay mahatonga na nilaza aminao hoe mela aza mijanonao amin'ny fahafatesana famelao amin'ny fahafatesana. Halleluja. Mila miala ao ianao. Mila miala ao amin'ilay fahafatesana ianao. Amen. Ina nataony Elisa? Haitsika tsara Elisa fa io ilay lehilahy manana ny fanahy anankiroa amin'ilay fanahy tokana izay nananany Elia azafady. Zany hoe le fanahiny Elisa dia le fanahiny Elia azafady dia nataon'Andriamanitra ny tombo roa ho tonga tao amin'ny fanahiny Elisa. Azonao amin'izay ve? Amen. Amen. Ampitombony eo aminao koa Andriamanitra. Ampitombony eo aminao koa Andriamanitra. Ampitombony fanahinao koa Andriamanitra. Halleluja. Dia tonga teo amin'ny tanàna izy. Rehefa tonga teo moa izy marobe ny resaky ny zanaky ny mpaminany. Lazaro moa zanaky ny mpaminany sasany hoe misy lehilahy 10 ato aminay ato matanjaka malilalana tena vatan-dehilahy tena tsara zany fa afaka mandeha mitady ny vatan'ny tomponao fa soa na zera ny tompo any amin'ny tendrombohitra hafa izy. Dia hoy Elisa hoe saza mandeha fa reo mbola nidonga any nandeha fa dia hoy Elia maleva sa hoy Elisa mandeha fa sary fa rehefa niveriny reo fa tsy nahita dia hoy Elisa hoe zany efa nitenareo aza mandeha fa nareo ny te handeha hoany. Dia miverina nazava ny olona rehefa aveo hoe ty tanàna ty ndray koa nefa ne dia tsara ty tanàna ty fa ny olana androany dia zao ahitanao azy zao io ny rano fa io rano misy fahafatesana fa tsy nakasarotra Elisa. Alleluja. Alleluja. Lehilahy mpitondra fahavelomana. Amen. Mba hainao moa fa tamin'ny vanim-potoana maty Elisa efa maty avy izy fa niositra tao amin'ny Elisa
tena hery vaika indrindra. Alleloia. Ka na dia efa taolany fotsiny ary sisa fa voandona tamin'ny taolany Elisa ilay olona izay maty andeha ho alevina fa raikitra ny ady, tena tsipony olona le maty, latsaka atao amin'ny lavaka nisy ny taolany Elisa, tonga dia velona indray le maty. Hoy amatsy amin'ny androany hoe amelinanao mihitsy Andriamanitra, amelinanao mihitsy Andriamanitra androany, amelinanao mihitsy Andriamanitra androany. Mialao amin'ny fahafatesana, tena kaikinao mialao amin'ny fahafatesana. Aza mamijanonao amin'ny fahafatesanao ianao. Halleloja. Misy olona ve eto tsy mahalala ny dadany? Misy olona ve eto tsy mahalala ny rainy? Mety mamenatra anao ngam' fandroany amelanao Andriamanitra.
anomboka androany koa dia ho tsara ny fiainanao, ho tsara laza ianao, tsy le mpiady aman'olona tsony, le olona mahafinaritra ianao. Manomboka izao dia velona ny tokantranonao, izy fahavelomana amin'izao tokantranonao ao, izy fifandraisana mahafinaritra ao. Amen. Ry havana, raha mivenona ny andoharano tsika dia ina zavatra mitsanga. Ny loharano dia izao ny zavatra miseho. Eny amin'ny tendrombohitra no avy ny orana. Halleloja. Avy be zao ny orana dia mirotsaka eny amin'ny tendrombohitra, dia eo amin'ny tendrombohitra, eo amin'ny vodiny tendrombohitra, izay vodivona ho ny filazantsika azy, dia eo no mamoaka ny rano. Satria na ny antony, misy vato eo amin'ny toerana io. Azonao ve zany? Ane rehefa avy ny orana dia mirotsaka ao amin'ilay tany eo ambony ao, efa misy vato eo amin'iny faran'iny vato iny, le rano rehetrarehetra nitehiriziny in'ilay tendrombohitra iny, ny farany eo amin'ilay vato dia mamoaka rano amin'izay. Azagaga ianao ohatra makeny tendrombohitra dia mahita rano mikoriana foana eo amin'ilay vato. Satria na ny antony dia tsotra be, le rano rehetra izay voangona atao anatin'ilay tany dia tonga eo amin'ilay vato dia tsy misy lalana ivoantsony dia mikorisy eo amin'ilay vato amin'izay izy. Jesosy aloha ilay vato. Amen. Amen. Amoaka rano tsara ho anao izy androany. Amoaka rano tsara ho anao izy androany. Avelona anao izy androany. Hainao rehefa tonga atao amin'ny tanàna mara ny zanak'Israely, any amin'ny Exodosy 15:10, dia mangidy ny rano tao, tsy mahavelona ny rano tao, fa inona ny zavatra nitsanga? Nisy hazo kely anankiray fotsiny natao tao amin'izany rano izany, dia tonga tsara le rano, tonga mamy le rano. Androany, tonga tao aminao Jesosy, tamin'ny alalan'ilay hazo fijaliana, izay niretan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, dia tonga tsara ny fiainanao, dia tonga niova ny fiainanao, tonga tao amin'ny fahavelomana indray ianao, hamelona anao Jesosy androany. Halleloja. Iza ilay azo nalefa Mosesy tao? Jesosy. Amen. Androany izy fahavelomana aminao. Hiala amin'ilay fahafatesana amin'izay ianao. Hanafaka anao Jesosy androany. Ho tsara ny tanàna misy anao amin'izay. Izy tomboka tsara toerany tanàna ity fa saingy ratsy rano. Rehefa tonga aminao ny rano tsara dia hanomboka ho velona amin'izay ianao. Amen. Nanin'ny Jesosy sy ilay vehivavy Kananita. Hainao ve zany tantara zany? Jaona 4 zany. Aza miheno fotsiny rehefa tonga eto, fa mba mitadidy ihany koa indraindray. Jaona 4. Jaona 4. Halleloja. Miara mandray anjara tsika. Jaona 4. Ao amin'ny 5. Ina tantaraina. Dia tonga tao an-tanàna anankiray, any Samaria izy, Jesosy zany, izay atao hoe Sikara. Akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fatsakan'i Jakoba, ary satria sasatra Jesosy tamin'ny nalehany dia nipetraka teo am-patsakany izy. Rehefa tokony ho tamin'ny ora fahenina. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano, dia ho Jesosy taminy, omeo aho sotroiko. Fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna ivitany. Fa ora vehivavy Samaritana taminy. Nahoana ianao ny jiosy ka mangataka rano? Azafady, ka mangataka hosotrony, nefa ao vehivavy Samaritana. Fa ny jiosy tsy manan-draharaha amin'ny Samaritana. Jesosy namalaka nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Ora vehivavy taminy, tompoko, tsy manana fanovozana ianao, sady lalina amin'ny fatsakana, koa avy aiza no azahoanao izany rano velona izany. Ianao va lehibe no Jakoba razantsika,
zay nanome anay a ity fatsakana ity, sady izy sy ny zanany mamy bibiny no nisotro teto. Jesosy namalaka nanao taminy hoe izay rehetra misotro ty rano ty dia mbola angetaeta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loha rano velona mipopoka ao anatiny, ho fiainana mandrakizay. Ora vehivavy tamin'ny tompoko omeo zany rano zany aho mba tsy angetaetana anketo atsaka itsony. Ho Jesosy taminy, andeha ary antsoe vatinao. Ka mankanesa ty raha vehivavy namalaka nanao taminy hoe tsy manambady aho. Ho Jesosy taminy marina ihany zany no lazainao izany hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao, sady tsy vadinao lay toeranao ankehitriny, marina izay voalazanao izany. Ora vehivavy tamin'ny tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Andininy 5:20. Ora vehivavy tamin'ny fantatra fa avy Mesia, ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Ho Jesosy taminy, izao izay miresaka aminao no izy. Halleluja, halleluja. Tonga aminao koa Jesosy androany, hanome rano anao amin'izay Jesosy androany. Azo rano velona ianao androany, le tena mahavelona mandrakizay izy. Ho velona mandrakizay eny ianao ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Amen. Ry havana, tonga teo andoha rano Jesosy. Tonga taizy Jesosy tamin'ny ora fahaenina, tamin'ny ora fahafiry azafady. Zany hoe eo amin'ilay mitatao vovonana ohatran'ilay mihitsy zao mihitsy. Amen. Ny ora voalohany amin'ilay hiposahany masoandro no manomboka manisa ny jiosy, rehefa manomboka isa izy. Any hoe raha vao miposaka masoandro dia izay ny azo ny ora voalohany. Fa tsy hoe amin'ny 12 ora alina akory, fa izay ny ora voalohany. Amin'ny enina amin'ny masoandro miposaka dia amin'ny enina zany ny ora voalohany. Amin'ny firy zany ny ora fahaenina, amin'ny 12 ora atoandro. Ao mazava ve zay? Zay le hoe nanomboka maizina ny tany. Rehefa ampifatsihan Jesosy tamin'ny ora fahafiry dia anjaranao mandinika ilay izy ka hatramin'ny ora fahasivy. Tany ho an'ny 3 ariva tany zany vao mijanona zany fahamaizina zany. Tamin'ny Jesosy ny fatsiana tompony azy fizaliana. Tsy izay nidirantsika aloha. Fa nidirantsika dia tonga teo amin'ilay loharano Jesosy, anao inona re Jesosy? Dia ilaza izy an'ity vehivavy ty ny momba ny nataony rehetra sy ny fahafatesana miazona azy. Ary te hitondra fahavelomana ao amin'ny vehivavy io Jesosy. Androany koa te hitondra fahavelomana ao aminao koa Jesosy androany. Halleluja. Ry havanao, ty vehivavy Samaritany ty rehefa niresahany Jesosy somary niavina kely izy aloha tamin'ny voalohany hoe fa nahoana zaho izy Samaritana kenao indray mangataka rano ty amiko. Ny tanàna ny Samaria aloha dia anisan'ireny vohitra anankiray ngeza be izay an'ny zanak'Israely fony mbola tsy baby tamin'ny Babilôna izy. Fa rehefa nandeha mantsy ny zanak'Israely io tanàna io izay tanàna any Samira io tanàna io, aina tonga an'ilay hoe Samaria. Imponina taona antsoina hoe Samaritana. Rehefa lasa ry zareo dia nampidirina olona ratsy fanahy indrindra atao amin'io tanàna io. Izao nefa ny zavatra nitsanga, rehefa niditra tao ilay olona dia izao hoe lany liona daholo ny olona rehetrarehetra tao. Dia tsy hainy zareo ny fomba dia niantsolona indray izy ireo zanak'Israely izay lasa tany babo niverina indray nampianatra ny fomba rehetrarehetra. Fa na izany zany aza dia nisy jiosy vitsivitsy tavela tao. Dikan'izany ireo Samaritana ireo dia olona safiotry ireo. Izay mahatonga azy koa milaza azy ihany hoe ianao nga lehibe nohon'ny Jakoba razantsika izay nanome anay an'ity fatsakana ity. Tsy hidirantsika lalina amin'iny fa ny zavatra tena tiana horesahana dia hoe tena niavinavina kely ihany ty vehivavy ty aloha tamin'ny voalohany. Fa ny mahafinaritra indrindra dia Andriamanitra fitiavana Jesosy. Halleluja. Tiany olona rehetra izy ary voaporofo ilay Jaona 4:10 hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Ianao anisan'ny tena tendry. Ianao anisan'ny tena tendry.
tsy vehivavy ihany ny tianovana fa ianao koa tianovana ary za rehefa mijery an'io tantara io hoe manina ary no nisoratana tato anaty baiboly ty tantara anankiray ity fa rehefa tena nydinianao io tantara io dia zao hoe manambara ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ihany koa io. Halleloja. Fa ty vehivavy ty izay nanan'olana dia tiany Jesosy ambara taminy ny olany fa misy fanany fahafatesana izy. Tadio tsara fa ny fanany fahafatesana dia miaraka amin'ny fanany fanilikilia. Ny fanany tsy fahombiazana sy ny fanany fahafatesana, ny fanany fanilikiliana dia miaraka izany. Ny olona anankiray rehefa tonga ao aminy ny fanany fanilikiliana dia tonga ao aminy koa ny fanahy anankiray antsoina hoe fanany tsy fahombiazana. Rehefa tonga koa ny fanany tsy fahombiazana dia misy fanany fahafatesana ao. Raha mandroaka fanany fahafatesana ianao dia tsy maintsy mandroaka ny fanany fanilikiliana ary tsy maintsy mandroaka ihany koa ny fanany tsy fahombiazana. Androany io tsy mampahomby anao io. Fanany fahafatesana ny tena mahatonga an'io. Androany anafaka anao Jesosy. Anafaka anao Jesosy androany. Halleluja. Impirina nalabaka fa tsy nety afaka. Misy tsy fahombiazana anao zany. Tsy ianao tsy mahay. Tsy ianao kory ny raty soratra indrindra amin'ireo mpanalabaka ireo ka hoe tsy hay vakiana ny soratra ao. Fa misy antony ao. Le fanany fahafatesana ianao. Teny kely zavatra anankiray aminao aho. Milohana hanohizako an'ity tantara ty. Zao ny zavatra antranga. Nisy vehivavy anankiray izay favaka miaraka amintsika. Na za koa ary tsy nalala hoe misy fanany fahafatesana izy. Fa zao zavatra antranga. Ela be mihitsy aho vao tonga saina fanany fahafatesana rangany eo amin'ny vehivavy io. Fa zao zavatra anseho. Tsy tindra fozana izy. Resaka fivavahana ny tena mahatonga an'le rafozany tsy tia azy. Ve nanino ianao tamin'ny fotoananao mariazy taty amin'ny zanako nanaiky tsara ianao sy ny sisa sy ny sisa. Dia ozy koa le vehivavy mijoro amin'ny heviny. Nanino izy nakanaky zako ngefa fatana fa tato amin'ity fiangonana ity ahy e. Dia izay zany miteraka olana. Dia izao ny zavatra anseho. Bevoka izy. Bevoka ny zanany faharozana. 5 volana ny tsipony a. Dia niteny tamin'ny madamako izy tsy mihetsika intsony ny zanako izy. Teo amin'izay ova ny eritreritra. Tena misy fanany fanilikiliana, dia misy fanany tsy fahombiazana, dia misy fanany fahafatesana ny vehivavy io. Dia nirina fanazavana eo a, dia izay ny eo amin'ny vehivavy io. Dia rehefa nentina tany amin'ny dokotera izy a, dia ina zavatra antranga? Ritra le rano tao amin'ny zanany ary izay nahafaty azy. Izany hoe nisy mikroba zany tao anatiny a, dia le mikroba nihinana an'le rano rehetrarehetra izay tondra n'ilay zaza. Ilay fahaveloman'ilay zaza. Izay nge le teneniko hoe mila miverina any amin'ny loharano ianao e. Ny loharanony avianao io zao ahoana. Zay no tonga ananteny teto hoe misy olona tsy malala ny ray ny veto. Tsisy namala. Dia tsy tohizako iny fa rehefa aveo mety ho tohizako ihany raha ohatra ka tafiditra. Dia izao ny zavatra antranga. Izao no teneniko tamin'ny madamako. Satria matao kibo le zaza. Tao hivavahana izy mba tsy haninina izy. Dia nivavaka ho azy izay. Ndroana ny fanany fahafatesana. Dia nitenenina izy ianao mihitsy misy fanany fahafatesana. Ndana ny tany io dadanareo na mamanareo ny antony nahatonga anao teto ambonin'ny tany. Fa any ny olana. Any aminao ny olana fa tsy any amin'le rafozanao. Ary zay mahatonga an'le rafozanao tsy tianao. Fatry ny tsy nino izy aloha. Izy koa vaingana tonga tao amin'ny fiangonana. Fa zany teny azy. Raha mbola hanananaka ianao dia tsarovo tsara. Fa anao lalakitakosoa io. Dia io ihany ny ataony. Raha tsy manaiky ianao fa misy fanany fahafatesana ianao dia ambadiky ny fanany fahafatesana ny fanany tsy fahombiazana. Dia ambadiky ny fanany tsy fahombiazana ny fanany fanilikiliana. Ohatrany tsy nino izy aloha. Dia izaka rehefa tena mino ianao fa zany ny zavatra misy dia hivavaka ao anao a dia hanafaka anao Jesosy. Dia ndao indray. Feno 3 volana indray zanany. Pof! Dia ozy aho mantsy azy. Hitanao? Tsy ilay mikroba atao aminao ny tsy afaka. Fa ilay devoly eo aminao mihitsy ny tsy afaka. Tsy manohatra ny fitsaboana akory aho. Dia nakany amin'ny dokotera izy a, dia be dia be ny zavatra natao tany a. Dia ozy aho mantsy azy. Ndao hivavahana ianao. Dia
dia afaka ny anananaka ianao, dia afaka ny teraka ianao raha zany ny olana. Nefa nanomboka somary nanan'olana izy mivady amin'izay. Saorana ny tompo nanaiky izy dia nivavahana, dia raina ny tompo, hozy izy le dokotera nijery azy hoe zao ianao tsy maintsy atao césarienne ianao. Dia zaho tsy mamaly, ianao tsy atao césarienne. Fa ianao teraka normal. Dia izy lay sage-femme mampiteraka anazy zany. Dia le dokotera ihany koa hoe tsy maintsy tonga aty amin'izao daty zao ianao ohatr'izao sotr'izao. Dia nantona azy dia mivavaka. Dia izako mantsy tsy tapitra daty io teraka ianao. Inona tokoa zavatra nitranga? Niantso le dokotera fa aiza kindry? Dia namaly izy za rehefa terakako. Akorinao koa izay va? Halleluja! Le fanaratsy mihitsy ny namatotra anazy. Fa tsy resaka zavatra hafa. Telo zao ny zanany. Inona ny olana? Za manaiky fa nisy mikroba. Za manaiky izay zavatra rehetra nolazain'ny dokotera ary tena tsara zany. Fa za koa nefa nahita hoe mbola misy fanahy fanilokiliana izy, misy fanahy fahafatesana izy, misy fanahy tsy fahombiazana izy, mila roahana zany. Ary zany tsy afaka ny fanafody. Fa tsy maintsy vavaka manafaka azy. Ianao koa androany anafaka anao Jesosy. Anafaka anao Jesosy. Halleluja. Io tena tokantranonao tsy milamina, tsy mivadinao, tsy tianao hoe le fanahy fanilokiliana, le fanahy tsy fahombiazana ao anatinao ao, ary indrindra le fanahy fahafatesana izay miara-miasa amin'ireo, zany mahatonga anao voailika lava. Androany anafaka anao Jesosy. Amen. Tsy navananaka ange le tanàna e, tsisy ninona vokatra teo amin'izany tanàna zany, fa rehefa nivavy, nefa tonga Elisa nanisy an'ilay sira, ilay fanamasina izay tonga atao amin'ilay rano, dia tonga ho amin'ny fanasitranana izany toerana izany, ho tonga aminao koa ny fanasitranana androany, ary hitondra fanovana ho anao Andriamanitra. Halleluja. Afaka niova ianao, afaka novelona ianao. Amen. Amen. Ina ny teny Jesosy tamin'ity vehivavy ity, raha misotra an'io rano anao. Nefa niresaka Jesosy ange mangetaheta izy. Mio rano hosotroko izy, tsy namela vehivavy ianao ary olona jiosiko, za indray ny angatahanao, tsika olona tsy mifampiresaka mihitsy. Eny ianao koa nge raha mbola misotra an'tio Jesosy mbola angetaheta ihany, fa sy rano omeko any olona, zany tena mahafa-ketaheta. Halleluja. Ozy indray le vehivavy, lalina mifatsakany ianao tsy manana fanovozana ahoana ny akanao zany, raha nakan'izany Jesosy azony zany. Amen. Ry havana, tsy azony mihitsy ny teny Jesosy resana. Ary zao ary ny tena natonga azy nieritreritra hoe fa izy ary ty lehilahy ty, andana ozy atsovy ny vadinao. Resaka le fanahy fahafatesana amin'izay Jesosy. Andana atsovy ny vadinao. Ozy za ozy tsy manambady, fa nanindra ny vadiny no nasaina nantsona fa tsy ny zanany. Dia andana atsovy ny vadinao. Dia za tsy manambady ozy izy. Fa Jesosy namaly, marina tokoa fa tsy manambady ianao fa mbola vadin'olona ndray koa leo aminao. Ry havanao. Dia ndray sipotsiny teto zany ty vehivavy ty, nitrangany na fenina rehetrarehetra. Fa misy fanahy fanilokiliana izy, ary misy fanahiny tsy fahombiaza tokantrano, ary misy fanahiny fahafatesana. Tsy etikevitra. Andana tsovy Jesosy. Le vadinao ankehitriny anie mbola vadin'olona koa. Fa nga io azonao tazomina amin'ny mahavadin'olona an'io. Andeha io raha pitso na raha afaka pitso. Ary za koa te hilaza aminao androany, raha teo any an-danitra ianao, avitsory ihany ny vadin'olona. Ilazaina kaikinao avitsory ihany raha misy vadin'olona hoe. Eto am-piangonana eto manko tsy fantatra tsony ny mpanao aleloha sy ny amen eto. Mahery be daholo ny olona rehetra. Fa any ambadibadika any tsy fantatra izay ataon'ny olona. Aza mitahiry zava-boahozina. Ilazaina kaikinao aza mitahiry zava-boahozina hoe. Zay anao nga fa naka-kely anankiray nge akany, dia nanafina ny volafotsy tao amin'ny farany ambanin'ilay ane. Fa zava-boahozina no nitehirizina tao fa tonga ny fahafatesana.
aza mitahiry fahafatesana mandehana makany Andoharano tongava ao am Jesosy. Raha tonga ao am Jesosy ianao anafaka anao tanteraka Jesosy. Androany anafaka anao Jesosy. Halleluja. Amen. Gaga ilay vehivavy ahora ny afantarany teny lahy ty zany. Ry havana, hain Jesosy momba anao. Ianao mitsotra ny fahamarinana sy ny mangeja sy mamatotra anao androany dia anafaka anao Jesosy. Anafaka anao Jesosy. Halleluja. Amen. Tsy miankina amin'ny volanao na ny sandrinao na ny tanjakao ny anafahana anao. Zao ny zavatra antranga. Nanao vavaka fanafana olona anankiray andray mandeha. Ao amin'ilay fiangonana izay vao natao dia misy olona zany mitona tany eo. Ngeza be io lehilahy io sady le lava ny ranjanany. Karama mitona tany eo aminay eo izy. Ngeza be ny osatrany. Dia rehefa nikika le dia volony tabataba be. Dia ozy izy. Tsy makaty amintsika zany ary tsy maresy an'ity. Na ino an'izany daholo ny olona rehetrarehetra teo. Dia ozy le olona. Akombono ny vava fa aza miteny betsaka. Fa le anankiray ny laza andao hiala so mifindra ty amintsika zany. Fa ny alina n'indry tonga dia nataon'le devolo tsy tafatsangana. Flasika tanteraka. Ny anjo vonjeo avy eo pastera tsy tafavokany ahy. Dia zory tsy natsangana tao ambony fanrindra. Tsy miankina amin'ny sandrinao ary tsy miankina amin'ny tanjakao. Fa androany hivavakitsika dia handray fanafahana ianao androany. Tsy miankina amin'ny diplôma eo am-pelantananao no mahatonga anao tonga ho amin'ny fanafahana. Fa rehefa anafaka anao Jesosy androany izy anafaka anao e. Halleluja. Halleluja. Anafaka anao Jesosy androany. Amen. Ary indrindra amin'ny sabotsy mibatisa iza ny atao batisa zao. Iza ny atao batisa amin'ny sabotsy. Aza misy memotra tsony fa mandroso tsara ho an'ny tompo. Avida batisa daholo tsika. Misy tsy teditra anaty rano be eo. Raha tsinona ko ampandronao any. Tsy maintsy ateraky ny rano. Tsy maintsy ateraky ny rano. Zay ianao vao tonga ho amin'ny fahafahana tanteraka ihany keo. Amen. Androany zany anafaka anao ane Jesosy. Anafaka anao ane Jesosy. Izy fanafahana ndray androany. Ho tonga ao aminao le fanafahana. Amen. Hoy amin'izay le vehivavy. Nrazantsika ny laza fa amin'ny andro farany dia ho avy amin'ny Kristy. Ho avy amin'ny Mesia. Antsoina hoe Kristy. Ho Jesosy za zay miresaka aminao no izy. Lasa vehivavy iny andeha nitantara momba nataony Jesosy rehetra tamin'ny dia nitaona ny namany eo andao ary fa ary Kristy. Halleluja. Androany anafaka anao Jesosy. Nanino Jesosy nakany Andoharano satria ny antony tiany ho afahany vehivavy eo. Manino Jesosy no tonga androany ihany koa te hitondra anao ao Andoharano satria te hanafaka anao koa Jesosy androany. Te hanafaka anao koa Jesosy androany. Halleluja. Ina ny filazana azy vehivavy bevoka? Ina ny filazana vehivavy bevoka? Ao ve ianao satria ao sao dia misy tsy gasy areto. Tondra inona? Samy manaiky an'izany daholo e. Tondra inona? Dia jereo tsara fa nanomboka taminy ianao vao tao amboaka ka nanomboka ny fanahy fanilokiliana tompoko dia manomboka ianao tonga ao amboaka eo ny itrangan'izany. Na ianao zaza tsy nirina, na ianao zaza tany ivelany fanambadiana, ary na ianao tsy fantatra mandraka ty ny androany rainao. Androany anafaka anao Jesosy. Azo avotany ianao androany. Azo avotany ianao androany. Hositranina le rano androany. Hositranina le rano androany. Hositrana ny ranonao androany. Ho tonga ao aminao ny fanafahana anio. Halleluja. Ina moa no mahatonga anao eto zao androany. Ho Jesosy le ao amin'ny Jaona 7:5 sady 7:30. Rehefa tamin'ny andro anankiray andro firavoravon'ny Jiosy anankiray. Jesosy aloha zany tena tiako milaza aminao fa ao anatin'ny fotoana firavoravona miasa foana izy. Ary zany no mahatsara an'ilay hoe miravoravo amin'i Jehovah.
dia omeny ianao zahay ireny fonao inona zavatra anseho tamin'ny vanim-potoana io nitsangana mihitsy Jesosy fa tena tsy arony tsony na iza mangeta etan-droany oka iza nantona ao Jesosy fa ao anatin'isy loharano velona hiboboky anomboka isy fahavelomana tonga zany ao aminao ao tadio tsara fa raha vao tonga ao aminao ny fanahy masina le fanahy ny fahavelomana dia ho velona amin'izay ianao io ny tsy mety rehetra hatramin'izay dia ho velomy Jesosy hey ho velomy ianao androany teneno akaikinao io fahafatesanao aminao io hiala io hoe ho velomy ianao androany amen firy taona zay ny asanao ha misy mivarotra eto fa mbola tsy nisy ninina natsangany tao anatin'izany tsenany zany fa misy olona na composé tsaramaso laisoa hors d'œuvre zay ny amidiny fa matsangana zavatra izy mandeha le tsenany tafavoaka izy satria na ny antony efa tsy ao amin'ntsony le fanahy faniliklihana sy ny fanahy fahafatesana fa misy olona na androany ary izy menao 50 millions dia anokafanao tsena fa teneniko aminao fa tsy omeko ray volana io dia mikatony io tsena io tsy izy tsy mahay mitantana fa mahay mitantana ary tena nianatra izy tsy niankina tamin'le fianarana le izy fa le fanahy fahafatesana ao amin'ny mihitsy zay ny mamatotra azy zay mangetra azy androany mila roany io raha teo velona ianao androany raha tea melona an'io tsena io anao mila roany io androany zay mahatonga ananteny anao hoe nanomboka tany amin'le loha ranom-piandohanao mihitsy tany ianao nefa vo androany eto androany anafaka anao eto Jesosy androany e halleloja ianao ge raha antaninao tsara mamanao dia ianao ho avaliny tsara aminao mihitsy ny antony e ianao zaza tsy niriko ianao osy aza gaga rehefa tonga amin'ny fotoana nyterahanao amin'izay satria ianao misy fanahy faniliklihana dia ny zanakao ary manaikitra anao marina fa misy oam-pietena malagasy hoe na dia tiana ary ny zaza rehefa manaiky nono dia misy an'izany oam-pitenana zany fa matetika ny zanakao ary na indray manaikitra anao lava na ihany koa tsy mety minono aminao mihitsy izy satria ianao misy fanahy faniliklihana ka satria ianao misy fanahy fahafatesana ka dia rehefa tsy voareoka anao io na tsy resinao io dia mitsanao aminao foana le fahafatesana fa androany te hitondra famonjenao anao Jesosy androany le loha rano nipoiranao mihitsy mahatonga anao anatin'le fahafatesana androany anafaka anao Jesosy amen ary zany tsy mahatsara ry tanora ny efa lasa efa tsy azo tatao ninantsony fa tsy maintsy hivavaka ao anareo a mba hatonga anareo amin'ny fahavelomana fa ho an'ny tanora rehetra mbola tsy manambady androany aza mijabajaba midira aloha anao fanamasinana Maria zay vao manambady zay vao manatanteraka firaisana ranofo zay vao tokony ho bevoka riavano misy akony ratsy amin'ny fiainan'le taranakao io ary tadio tsara fa rehefa aveo anao rehefa miteraka ianao ina mampivoaka anao vao maraina ina mampiditra alimbava vilany zay anao vao tafiditra ao trano ina mahatonga an'izany ho an'izy ho an'izy azafady ay ka raha mieritreritra ny hoavin'ny taranakao ianao tanora mihitsy ny todiako androany aza mieritreritra ny mbola hiaraka amin'ny olona aloha raha tsy vita tsodrano fa tsy fahavitany tsodrano ny tokantranonao mialohan'ny anambadinao dia tsarotsara fa miteraka korotana ngezabe ao amin'ny fiainany zanakao zany ary tsy mahagaga zany raha ohatra misy fanafahafatesana foana le olona satria na ny antony tokantrano zaza azo tany ivelan'ny fanambadiana amonjy anao Jesosy androany anafaka anao Jesosy androany hitondra anao amin'ny fanafahana androany dia androany Jesosy halleloja amelona anao Jesosy amen vonina ve anao androany tenio ny tantara-piainanao tenio kely ny tantara-piainanao saintsainy kely dia androany amelona anao Jesosy tadiva Jesosy mahafinaritra hainao ny tantara jaona toko fahavalo andeha fahatelo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo io tantara io dia zao ny zavatra nitranga nisy vehivavy azo tanana iny na nina azafady tsangajanga nentina teo amin'i Jesosy
mpanorad-dalàna no mitondra azy nanontany an Jesosy reo olona Jesosy ahoana ny hevitrao fa raha araka ny lalàn'i Mosesy ty vehivavy ty dia azo atanina nijangajanga ka tokony hotoram-bato izy naniny Jesosy ka tsy te hijery an'ilay vehivavy Jesosy manina tsara azafady Jesosy androany tsy manameloka anao ihany keo tsy te hijery ny tsy fahamarinanao ny tompo tsy te hijery ny fahalavonao Jesosy fa te hijery ny amonjenanao kosa izy androany dia niondrika izy nijery ny amonjena an'ilay vehivavy dia rehefa naharitra nanontany azy ny olona dia nanoratra tamin'ny ratsan-tanany teo izy ary rehefa naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nilaza indray zay tsy nanota taminareo no aoka dia verina niondrika indray Jesosy tsy te hahita an'ilay vehivavy izy zao indraindray rehefa misy olona manao adosoa dia ohatrany hoe zany ny hitan'ny olona tiany olona resahana daholo zany fa zao ny zavatra tiako tenenina aminao aoka ianao tsy anisan'ompo tsara ny tsy fahamarinan'ny olona halleloja aza variana amintsikerany tsy fahombiazan'ny hafa halleloja halleloja fa raha mijery zany ianao amin'ny masom-pitiavana ka nitondram-bavaka dia hitanao koa ny antsianao ny lalanao sy ny tokony hizoranao rehefa avy eo amen amen aza be lazao dia ina ataon'i Jesosy rehefa avy eo nitraka izy reo efa lasa niala tamin'ny zokizokiny ka hatramin'ny zandrizandriny nahatsiaro fa nanota daholo izy rehetra vehivavy ray sisany teo hainao ve ny andry an'io vehivavy io io vehivavy io no tsinao hoe vehivavy sisapaty efa maty fa novelomina indray ary ny safidin'ireo olo ireo dia ny amona an'io vehivavy io amin'ny tsy misindra fo ianao ihany koa misaoran'Andriamanitra fa nindra fo ny tompony navelona anao nindra fo ny Jesosy natoy zao anao ary mbola manana programa tsara aminao indray Jesosy ary anisan'ny olona hoentony any amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'ilay fiain'ny fiadanany ianao ao amin'ilay fiain'ny fahasambarany ianao ary eto ambonin'ny tany omeny bonisy ianao omeny tompony ianao eto halleloja amen amen io Andriamanitra io rehefa manao zavatra io tena manao zavatra mampikorotana ny sainy manam-pahaizana tsy azo ny eritreretiny tsy azo ataony an'iny zany tona vehivavy anankiray bevoka ihany koa ny resako hoteraka izy dia efa tena tsisy azo natao mihitsy dia tonga tao an-trano le zandran'ilay vehivavy anankiray paster tsy mahita fiara mihitsy izay amin'ny telo maraina ndao izy maheo tany amin'ny hôpitaly fa ohatr'izao zao ny zavatra mitrano tiako matsy amin'le vehivavy aloha aloha mialoha nitondrako azy aloha vavaha madamako izy zany eny arosy dia nentina tany amin'ny hôpitaly tonga tany amin'izay foa nijeren'le tao amin'ny le sage femme tsisy hevitra fa tsy maintsy didiny ty dia karakara dossier teo ty tena tsy maintsy zany ve zany ho zange tsy ambulance dia mivavaka vavako le vehivavy dia lasa nandeha dia navoaka ny risitry ny fanafody andedina anazy le olona milahatra any amin'ny farmasia vita mivavaka koa teraka le izy dia ozy izy tiako ozy izy le dokotera manaonao foana halleloja teraka le izy tsy nididina indray dia ilaza aminao androany io Andriamanitra rehefa manao zavatra manakorotana ny sain'ny olona rehetra io androany koa izy anao zavatra aminao izy anafaka anao Jesosy androany nanahoana nanafahany an'le vehivavy teo ampahafatesana ny olona rehetra efa nilanja vato efa niomana mihitsy ray makabana reo fiomanana tonga dia lasa eny amin'ny lohany ty no mitefoka androany fa o Jesosy zay tsy nanoty teny tsotra nefa foy tonga dia tsy nisy olona nijanona tsony teo nitsangany Jesosy dia nijery raha vehivavy rehetra teo aiza daholo le mpanameloka anao androany tsy tonga nameloka anao Jesosy fa tonga nafaka anao
ka na faizany andohanao na faizany andohanao anafakanao Jesosy androany androany Jesosy anafakanao anafakany ozy mifahafatesanao aminao izy haleloia tena mahavariny zany a tsangany Jesosy aiza daholo mipanameloka tsisy ndeha mody aza manota tsony amin'izao manaraka zao za tsy manameloka anao Jesosy tsy mba manameloka anao zany ny olona tia manameloka foana fa Jesosy tsy mba manameloka zany haleloia nisy lehilahy anankiray koa manana oziny fahafatesana ihany izy fahafatesana fiainana indray ny anazy dia migadra lava izay fahafatesana fiainana izay tamin'ny fotoana tsy nampoziny fa io lehilahy io zany efa teneny vadiny foana ianao mba mivavandao hivavaka inona kiny hidirany inona ny tokony andaniko androany aky rindrika iriseriny andeha mandana tsisy tokony andaniko androany fandray andro tsy nampoziny tonga dia nidoboka izy tonga dia nigadra izy tsy izy namoaka ny entana fa izy sofera dia very daholo ny entana rehetrarehetra tsy hay izy nataon'le ina moa dia rehefa tena nanontany azy fa nataonao aiza aloha le entana za aloha ange tsy haninona anao fa mba manontany fotsiny tena nangalarinareo marina le izy pastera tena aloha tantaraiko anao mihitsy ny tantaram-pianakaviana fa izy tsy mahalala an'izany a tsy fantan'le izy hoe ozy mifahafatesam-piainana neny ao aminy dia nitantara izy ao aminay ozy a misy foana génération tsy maintsy migadra foana ary mitohitohy be izy io dia tena tsy nangalatra an'io mihitsy aho ozy izy fa raha mba naposika hoe samy gadra ihany ve ozy tsy aloha mba naka ihany marina ihany ikeny azy zany e fa za ozy tsy naka an'le izy dia tany ampigadrana no mivangin'Andriamanitra hoe mila manompo ny tompo amin'izay ianao tadidinao ve le hoe inona kiny hidirany dia nitantarainy azy zany hoe inona kiny hidirany fa rehefa nivavahana izy dia afatra izy ary zao ary ny zavatra nitrangana mandeha nanao accident izy raha ny fe ny zavatra nitranga rehetra dia tokony higadra izy fa tsy nigadra izy afaka tamin'le oziny figadrana azonao amin'izay andao hivavakytsika andao roana ny fanafahafatesana marina fa mbola tsy ao anatin'ny volana dia novambra tsika fa tiako sady ianao androany anomboka hivavaka hanapaka ny oziny fahafatesana fa hanafaka anao Jesosy androany amen mila makany andoharano ianao manapaka an'ilay izy tsy dikan'izany tsy andeha ho any akory ianao fa ny loharanonao ary efa tsy eo aminao tsony halleloia azonao ve zany le loharano dia atao anatin'le fahavelomanao mihitsiny zany hoe le nanomboka tany amin'ny kitapony finosanao mihitsy no nitondra an'io ozina ratsy tonga aminao io dia androany anafaka anao Jesosy androany azonao amin'izay ve le izy mazava ve le tenin'Andriamanitra anafaka anao Jesosy androany na zaza nirina ianao na tsy nirina zany nge mahatonga ny olona indraindray jerenge ny anaran'ny ankizy sasany fona raha misy anarana mitovy an'ity mifona fa tononika any lay izy maninona ny olona sasany tonga dia tovy tsy lavinany ranga io azonao hoe natonga zany dia sasany fotsiny tonga dia ekeo any ranga atao hoe nekena fa mety zany satria le sainy efa tsy vonona fa dia nekena fotsiny forcé tsotro zao le izy satria efa tonga ka antaningeny namorona ny anarany ianao rehefa morona ny zanakao mieritrereta tsara tsisy anao anarany zanandra vorondolo aloha eto vera vorondolo tsisy an'izany fa mba hanao tsara ny anarany zanakao ianao fa jereo nge matetika ny olona mamorona ny anarany zanany zany nge mahatonga ny olona hoe any aminay zao misy hoe mariazy ny anarany satria tao anatin'ny mariazy izy niteraka dia ataovy mariazy fotsiny amin'izao ranga fa milamina io androany hitanao manokana Jesosy anafaka anao Jesosy halleloia fona amin'izay mitovy an'le anarana nytononiko fa dia anontany nge mamanao sy dadanao hoe efa ninary dadana tao an'izany ny anarako dia misy antony eo mitory zavatra be dehibe ny anarana halleloia halleloia fona raha ohatra ka zay ny anaranao fa mila manapaka ozina nefa ianao fa misoran'Andriamanitra fa ianao ty tenin'Andriamanitra ty androany fa ianao zany efa tsy nieritreretino izy fa tonga tapoka ianao
dia nikeny fotsiny tsoro zao ianao hoe fa androany hitonanao amin'ny fanafana Jesosy amelona amin'ny fiainanao indray izy ho tonga aminao ilay fiainana tsara indrindra. Ahoana roana amin'ny fanafahafatesana sa tsy roana? Iza ny androka androany io tsenanao tsy mandeha io fanafahafatesana ny ao ambadika io. Ianao laninao hatramin'ny masokarenany. Izy fanafahafatesanao fa aza miady varotra amiko ianao androany. Fa andao roana amin'ny fanafahafatesana fa andeha io tsenanao io. Halleluja. Za efa nivarotra, dia tantara kely zavatra aminao efa nivarotra. Fa za rehefa hariva mikatona ny tsena, mandroaka ny devoly rehetrarehetra eo ambaravarana. Ny fanansakana rehetrarehetra eo ambaravarana roako daholo. Mandokatra maraina, tsena maraina indray dia mbola mandroaka devoly indray koa. Hatramin'ny kadradraka sy ny totozony roako. Fa devoly rano Satana reny. Lany ny biscuit anao, ohatra inona moa ny tombatra ilaina ny biscuit tsy 20. Malafo biscuit firy anao vao mahazo an'ilay vidiny ny anankiray. Efa mivarotra efa nanao dia micro nandeha be zany tsena zany ary tena mandeha zany. Fa noho ny asan'ny tompo dia katona ilay tsena. Ary za resy lahatra fa zany dia mandeha fa mba nanandrana indrona nandrana mivarotra tonga tany aminay. Fa tsy nety nandeha ilay tsena toy tena tsy natsony tompo hivarotra aty Ambohimanambola fa natsony tompo hanao asan'Andriamanitra. Ajanony ihany fivarotanareo io. Varotra friperia tamin'izay na andeha be mihitsy. Fa rehefa avy eo janona ilay izy. Tonga saina namangy any tompo. Hoe ianao nge amin'izao sisy zao izy ny tompo dia tsy tsondrotsony ny azonao fa olona. Ka ahoana ianao mbola atao anaty friperia ity? Najanoko ilay izy ka. Zao maninona? Mety tsara ny fiainako. San'Andriamanitra mandeha tsara. Vita tsara ny trano. Halleluja. Niala tany amin'ny ainara 95 tonga ny amin'ny 22 zara zao. Halleluja. Halleluja. Dia mbola nomen'Andriamanitra tany anankiray hafa mihitsy zay ako teo isako. Anaovako trano anankiray ataoko souvenir ty ty. Halleluja. Dia misy zokiko zay manofa trano teo isako dia ilay zokiko iny ny apetrako ato dia tena mora nazahoako an'izany tany zany isaoran'Andriamanitra. Hoe io pasteur fideo anao io ameko anao mora io ohatrao eto anao rangahy io niarahana teto mahafinaritra hatramin'izay. Voalohako ilay vola tsy nisamotra tsy nitrosa dia tonga dia voalohako ilay izy. Ao ilay tany eo zao. Lehibe ilay izy. Refrefesiko ilay izy. 4 rara ilay izy. Tsara mihitsy ianao ry tompo. Halleluja. Misy olona moa akaikinay eo zany dia akisany foana ny azy zany ny any teo. Rehefa mandrefy an'io angy raha miseho dia hitako foana mifaritry ny taniko hatreto Fa zany efa tsy lahady aminao. Tsy mpiady aman'olona aho. Fa raha eo mahafinaritra anao dia ataovy eo aloha zany. Dia ilay olona mivarotra anaty amin'ilay tany indray nitezitra. Pasteur tsy eo nge ny refin'io tany olona io fa aty Za miady aminy amin'izany rangahy fa aloha izy hatreo aloha izy. Halleluja. Riavanao. Rehefa mpandeha ny fiainanao Andriamanitra, rehefa resinao ny fanafahafatesana dia mandeha io. Tenenino akaikinao mandeha io Androany hivavaka an'ireo mpivarotra rehetrarehetra androany. Izy zay. Mpivarotra teo ny ankamaroanareo 720 reto. Hivavaka ho anareo androany. Fa ty eto dia io nareo. Fa hiasa Andriamanitra. Resy ny fanafahafatesana. Ary ny olona manontany fa ao aminao amin'izay izy no mividy. Amen. Ary raha vao mijery ny etanao ny olona dia hoe tsara izany etanao izany raha. Tonga dia babo mifono rehetrarehetra dia hividy eo aminao izy. Halleluja. Amen. Sa tsy izany ve? Sa tsy izany ve? Satria resy androany ny fanafahafatesana. Resy androany ny fanahin'ny fahafatesana. Halleluja. Any aminay zao misy miandry anao hoe pasteur, fa nanino ny pasteur tsy nanao briky? Inona ho any idirany? Ka rehefa tsy mivarotra briky eto pasteur dia tsy mandeha daholo ny briky eto. Inona ny idirany ho?
rehefa nandinika zany a dia le fisin'le brika midika eo mampandeha be antsenany zareo didy be anyloaka izany tokoa ve sady hoy zareo le prix anareo nge pastera tena am'le prix tsara foana satria za zao mivarotra briky farany a 570 mivarotako briky farany fa am'izao ny olona mivarotra briky 570 antompo zany fa tsy anao Andriamanitra mahay zavatra rehetra dia vao tsy nanao briky zay tamin'ity satria zay manao briky foana zay ny nanaovanay ny fiangonana teraina ny tompo vita tanteraka izy ao anao any WC amin'ny fiangonana zay sonareo fa navita aloha mba alainay tahaka terain'Andriamanitra halleluja halleluja amen reo atao batisa reo mba asaiko mandalo kely any rehefa vita amin'ny batisa amin'ny sabotsy eo mba mijery ianao hoe io marina le izy fa tsy manao bela zao fotsiny pastera zay koa tsy avampela zao veombo manamboly zay zany halleluja dia tonga avy ianao mijery an'le izy ary ianao asaiko mba hanatrika amin'ny batisa amin'ny sabotsy voninahitry ny velona ho no maro mpanotra andehandevontsika amin'ny sabotsy fandevenana fahobe andevina fahotany ohatray ohatra ny savoritaka be sa andevina ina ho nteniteny foana koa ty paster ty fa fandevenana fahobe amin'ny sabotsy ary tsika tsy mamadika ka hoe hipongatra indray ny inty izy manangatra indray ny sasany rehefa aveo fahotany rehefa le velona levona dia iny eka ho tsara le venana ny maty dia nikatsa emboninahitra velona topoka amen tonga avy ianao amin'ny sabotsy anao batisa tsika amin'ny sabotsy amin'ny fito sasany atao batisa tonga ny manarak'izay dia amin'ny valo zany fotoam-bavaka tanteraka izany halleluja hivavaka tsika apetrao amin'ny fonao ny tananao doka amin'ny fanafahafatesanytsika ianao ve mahatsiary fa tena misy fanafahafatesanao aminao dia misy fanafanilikilianao anatinao ao io tsy fombiazanao io ao ambadika izany ny fanafahafatesana andao roana tena mivavaha-pelo misoran'Andriamanitra teo roantsika ny devoly ambadika izany misaotra Jesosy vita soma tsara ny teninao fombara ny afatra mino fa tafapita ny afatra Jesosy azony olona ny tianao ambara tompo tena tsy avamiko izany fa avaminao rery ihany dia mino androany fa hitondra fanafany ianao androany tondra fanafany ianao androany tondra fanafany ianao androany tondra fanafany ianao androany halleluja 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 oh halleluja 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 origa sara babababababa tsara indrindra ianao Andriamanitra lehibe ny fitiavanao anay lehibe ny fitiavanao anay lehibe ny fitiavanao anay Andriamanitra eto ny herinao eto ny fahatsaranao eto ny fahalebiazanao satria miasa ianao tsisy masakana dia mbola hiasa ianao mbola hiasa ianao mbola hiasa ianao misaotra Jesosy eto ny herinao hitondra ny olona ho amin'ny fanafany ianao androany raha nitoriny amin'ny faninikiliana hatonga ny olona tsy voailika hatonga ny olona tsy hisy ihany koa ny fanositosiana intsony dia androany tompo hanafaka azy ianao ary raha nambara aminy ihany koa nanambara marina ny amin'ny fanafahafatesana zay ho aminy dia mino tompo fanafaka azy ianao androany tsy avamiko ny fanafahana fa avaminao tompo anjarako ny mivavaka fa ianao ny hanafaka ny olona androany afao izy tompo afao izy androany afao izy androany vonjeo izy androany tompo dia hitondra fanafahana ianao misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy za androany mandidy ny fanafahafatesana rehetra androany mandidy ny fanafahafatesana rehetra miaraka amin'izany ny fanantsy fahombiazana miaraka amin'izany ny fanafanilikiliana sy ny fanositosehana rehetra aza miandray ianao foka tena androka aza miandray ianao foka tena androka aza miandray ianao foka tena androka aza miandray ianao afoka tena androka ianao aseho mihitsy hoe tena tsy mila ny devoly ianao eo amin'ny fiainana aseho mihitsy hoe tena tsy mila ny devoly ianao eo amin'ny fiainana aseho mihitsy hoe roanao izy amin'izao fotoana izao andeha io resy io androany mandeha anany mandeha anany mandeha anany mandeha anany ory fanafahafatesana ory fanafahafatesana
miala tao, mialao aminy, mialao aminy, mialao aminy, mialao aminy, mialao aminy. Foanana amin'ny anaran'i Jesosy, foanana amin'ny anaran'i Jesosy, foanana amin'ny anaran'i Jesosy, foanana amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny hijanonareo ao? Tsy mahazo mijanona ao aminy, tsy mahazo mijanona ao aminy, tsy mahazo mijanona ao aminy, tsy mahazo mijanona ao aminy. Aingana mandeha, aingana mandeha, aingana mandeha, aingana miala, aingana miala, aingana miala. Fanafahafatesana rehetrarehetra mandehana androany, mandehana androany, mandehana androany, mandehana androany, mandehana androany, mandehana androany. Miala ao anatin'ny olona, aingana mandeha, aingana mandeha, aingana miala, aingana miala, aingana miala, aingana miala. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanafahafatesana, ny fanamfanilikilyana, fanantsifambiazana. Mandehana androany, mandehana androany, mandehana androany. Miala tao, miala tao, miala tao, miala tao, miala tao, miala tao. Amin'ny anaran'i Jesosy, miala tao, miala tao, miala tao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tao miongotra amin'ny anaran'i Jesosy, miala tao amin'ny anaran'i Jesosy. Miongotra amin'ny anaran'i Jesosy, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy, miongota ao aminy, miala ao aminy, miala ao aminy. Tsy mahazo mampahory mampijaly azy. Devoly miala, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala, miala zao ankehitriny zao. Devoly Satana tsy manan-kery, tsy manam-pahefany azy. Resinareo le ratsy, resinareo. Angina isika amin'izao fotoana izao. Tazomy fifandraisanao amin'Andriamanitra. Androany ianao tsy mahomby ara-tokantrano. Isaky ny anambady ianao na hoe efa nanorona mihitsy aza farava-tokantrano. Ohatran'ny tsy tian'le olona foana ianao. Tsy ianao kory ny ratsy, aza manaratsy ny tenanao zany ianao. Tianao loatra Jesosy. Fa le fanahy ratsy ao anatinao mihitsy mahatonga anao. Dia hanafaka anao Jesosy androany. Eritrereto tsara ihany koa. Ianao mety manana tokantrano, jerenao ohatra milamina ihany, kanefa dia ory araboly ianao, fa ampijalian'le vadinao. Tsy mahazo vola. Izy manao zao. Ary raha misy tsy ampy ao dia tabataba. Tsy hoe navilivilinao kory le vola, fa lany araka ny tokony ho izy. Dia manana fanamfavesarany ianao, malahelo lava ianao, le fanafahafatesana mihitsy ao aminao ao. Androany, zany na tonga an' Jesosy, tsy hoe lehilahy rehetra izay niaraka tamin'ny vehivavy io ngeny ratsy dimy be zao ve? Dia ratsy daholo zany ireo olo ireo aminao? Tsia. Inona ny tian'i Jesosy ambara? Nisy fanafahafatesana io vehivavy io. Androany koa, renao raha tolotra an'izany zavatra zany. Hanafaka anao Jesosy androandry. Hanafaka anao Jesosy androandry. Avelao andeha ny devoly androandry. Teneno izy hiala ao anatinao fotsiny. Na lehilahy ianao na vehivavy, teneno izy hiala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanantsy fambiaza tokantrano, ny tsy fahavanona tokantrano, ny fanafahafatesana ara-tokantrano. Roay amin'izay, teneno, andeha io, andeha io, miala androany, 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 miala androany. Miala androany, miala androany, miala androany amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tao miungo tao. Miala tao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tao. Miala tao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoa. 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 Mivoa daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehanareo ry Satana. Tsy mila nareo mijanona tao zay. Tsy mila nareo mijanona ao anatiny ao. Miala tao aminy ao. Miala tao amin'ny anaran'i Jesosy. Afahana izy androany. Afahana izy androany. Afahana izy androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tao. Miala tao. Io mampitombany lava azy io, miala tao. Le fanafavesarana, le fanafavesarana, mampavesatra ny fony, tondra lahelo ratra poretraretra, miala tao
amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana, haingana, miala tao. Tsy sevitra, tsy sevitra, tsy sevitra. Tsy mahazo mijanonao amin'ny anaran'i Jesosy. Afahana isy androany, afahana isy androany. Angena isika. Ianao le mpivarotra rehetrarehetra, asaiko hitsangana eo amin'ny toerana misy anao. Tsangana eo amin'ny toerana misy anao. Tsy mety mandeha tsara ve ny tsenanao? Ianao resy lahatra hoe misy zavatra hafahafa. Androany hivadika ny tantara. Andeha tsara ny tsenanao. Ho velona amin'izay le izy. Ninina fivarotana ataonao dia andeha io. Andeha io. Ary tadio tsara fa indray io te androvotsy izay dia voly rehefa tena roana izy. Inona zavatra ataony? Nisy lehilahy zao ny vavako izy. Mpamandalova pastera ty atsena koa izy. Za tena tsy afaka mihitsy tamin'izay. Ao moe na dia 10 minitra fotsiny ary. Za tsy miteny anao hoe atovy mandalo any antsenanao aza miantsoantso ana amin'izany. Fa androany mino fanafaka anao Jesosy. Dia ao fa mety andalo tapoka any raha ohatra ka afaka. Nandalo tany tokoa ary zany. Aiza ho aiza le tsenanao fa eto azo eto kaikaikin'le tsenanao eto. Dia nandalo tany dia mivavaka an'le tsenako. Sorana ny tompo vita ny vavaka na andehibe le tsena. Dia sasatra izy miantso misaotra betsaka pastera. Tena ohatr'izao ny zavatra an-trano. Fa tateoriana kely nisy zavatra kely ohatr'ny somary olana kely izay. Dia izako mantsy azy. Tsy problème zany ho fa zao. Tadio rehefa nanafaka anao Jesosy dia tena nanafaka anao tanteraka izy. Fa io dia voly ohatrany hoe te anao zavatra manakivikivy anao indray izy. Fa azakivy amin'izany. Ino ny antso azy tateoriana. Récupérer daholo le zavatra rehetrarehetra, very potika rehetrarehetra pastera. Dia mitsoarany tompo izany ho tanao. Androany te ilaza aminao tsy zakory mpanafaka fa Jesosy mpanafaka. Amen. Ataovy amin'ny fonao ny tananao aiza le tsenanao any Anosy Zato. Tiako anao tsy todika ty amiko fa mitodea any Anosy Zato any. Any Analakely mitodia any Analakely. Any Aninty izy. Any Tanjombato mitodia any Tanjombato. Any Kadindratombo mitodia any Kadindratombo. Any Ambanidia mandehana mitodika Ambanidia. Fa androany tiako milaza aminao fa nafaka ny tsenanao Andriamanitra androany. Manao vahetsika ampinono ianao androany. Ianao ihany koa izay manaraka an'izao fandarana izao. Todio amin'ilay tsenanao androany fa nafaka ny tsenanao Jesosy androany. Andeha hivavaka ao anao amin'ity androany ty. Ray eo. Androany andeha hivavaka ho an'ireto reto androany. Tonono le tsenanao androany. Inona ny anaranao omena le tsenanao androany? Ome voninahitra Andriamanitra. Ilazao fa tsena be fitahina io nataka izany. Androany tonono le izy. Androany Jesosy manonona ny tsenan'ireto reto ninina iatson'ny tsenany dia mandeha io androany. Tafavoaka amin'izay. Fa androany ny fanafahafatesana ao amin'ny tsena io. Ny fanampamono an'ilay tsena. Mampafaty antoka. Mitondra fikorontanana ara-bola. Mitondra blocage maro isan-karazany. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny sakana rehetra ara-barotra miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny sakana rehetra ara-barotra miala amin'ny anaran'i Jesosy. Androany mandehana. Miala androany. Miala androany. Miala androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ilay tsena. Miala amin'ilay tsena. Miala amin'ilay tsenany. Naiza misy an'izany. Afahana le tsena amin'ny anaran'i Jesosy. Sitranina le tsena amin'ny anaran'i Jesosy. Velomina le tsena amin'ny anaran'i Jesosy. Velona ny tsenany. Mandeha ny tsenany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy. Misaotra fa tsara indrindra ianao. Halleluja. Amen. Halleluja. Matoky fampandeha ny tsenanao Jesosy zany. Ho tahina ny tsenanao. Ianao marary tonga eto apetrao amin'ny faritra mararinao ny tananao. Samy mahazo ny toerany. Apetrao amin'ny faritra mararinao ny tananao. Hivavaka ao anao marary androany. Ho sitrany ianao androany. Ho sitrany ianao androany. Azo fanasitranany ianao io. Jesosy amindra fo amin'reto olo reto ianao. Niza marary tonga eto. Mody miaraka amin'ny fanafana izy. Mody miaraka amin'ny fanasitranana izy. Tononoko hidina amin'ny fanasitranana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Mody miaraka amin'ny fanasitranana izy. Mody miaraka amin'ny fanasitranana izy. Sitrany izy Jesosy. Sitrany izy Jesosy. Misy fanasitranana tonga ao aminy. Misy fanasitranana tonga ao aminy. Fivitosana levona. Ny fery amainina. Izay rehetra mamparary azy mitsahatra. Tahiny izy androany. Ody miaraka amin'ny fandresena. Oh Jesosy. Amatana fitahina ny fiangonanao. Itsena fahombiazana izy. Voninahitra teo anao rery ihany.
misaotra jesosy aoka isaotra an'andriamanitra ianao misaora ny tompo ianao aoka isaotra an'andriamanitra ianao misaora ny tompo ianao e ianareo rehetra zay mahita sy mandray ahy amin'ity androandroany ity amin'ny anaran'i jesosy fiadanana ane no anapaka feno ny fiainantsika rehetra tompoko ity misy afatra lehibe sady fanentanana zay anentanako anareo mandritry ny volana novambra ray manontolo mandritry ny volana novambra ray manontolo dia isy delivrance goavana be zay ho tantiarahanay fiangonana refy androndrakely inona ny antony de zao maro amin'ny olona no matsapa ary tena mihitsy fa ny volana novambra dia volana tsy mitovy amin'ny volana rehetra faraky ny fatsapany olona sasany na finoany olona sasany de hoe volany fahafatesana ny volana novambra de zay no antony mahatonga ny olona sasany ohatra tsy manorina tokantrano na fanambadiana ena de mariazy ataony am-piangonana azy dia tsy ataony volana novambra satria misy zavatra tsapany ao misy zavatra eritreretiny ao zany no ato mahatonga ny olona sasany ihany ko hoe angaty fototra anamboatra trano honenana de tsy manao mihitsy izy hoe ho tanterahany ho anatin'ny volana novambra izany asa inona re mety mahatonga ny olona mieritreritra zany sa ve hoe no ny lay fety hoe fetiny olo-masina na fetiny maty zay tanterahana volana novambra no mahatonga azy mieritreritra hoe volan'ny fahafatesana ny volana novambra riavana malala zay no anto mahatonga anay tapa-kevitra hoe andao ho vaina tanteraka ny tantara-piainan'ny olona ka tsy atahotra zay fahafatesana mety trango amin'ny fiainany tsony izy amin'ny volana novambra ray manontolo fa mba hifanohitra am'zany fahavelomana am'izay zavatra ataony fahavelomana am'izay zavatra ataony no hitranga mino zahay fa mombanay ny tompoandriamanitra raha anao ny fotoan-dehibe io zay ka dia asainy anareo e araky reo voasoratra reo ny fotoam-pivavana atao anay de miditra amin'ny enina ny alady io miditra amy valo miditra amy folo miditra amy robe folo miditra amy roa ora ka zay mety aminao no vonjenao fa isika ny fotoam-pivavana zany a de misy delivrance goavana be ary eorina delivrance goavana be amin'ny fotoam-pivavana iny ihany amin'iny andro iny ihany de efa mitsodrano zahay hoe ny volan'ny fahafatesana araky ny eritreritry ny olona de tonononay ho foana fa tsofiny arahany kosa ny olona hoe fahavelomana no hitany mandritry ny volana novambra ka dia zay zany no afatra lehibe apetrakay aminareo ka dia manatena fatokavanareo fahasoavana ho anareo zany ao amin'ny fiangonana refy androndrakely no anatanterana izany raso raha faherezana mandra-piana tompoko arabaina avokoa ianareo rehetra zay mahita sy mandray ahy am'ty androandroany ity amin'ny anaran'i jesosy fiadanana ane no anapaka feno ny fiainantsika rehetra tompoko ity misy afatra lehibe sady fanentanana zay anentanako anareo mandritry ny volana novambra ray manontolo mandritry ny volana novambra ray manontolo dia isy delivrance goavana be zay ho tantiarahanay fiangonana refy androndrakely inona ny antony de zao maro amin'ny olona no matsapa